Alady faroan'ny volana jona afaly nitsidika ny tompokan-drano indray tompoko lasy tompoko vavy amin'izao alina izao amin'ny alalan'ny fandarana mahery asaina mpanajana ary isika mpanaraka ny mative sy mpity fanatanjahantena anaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Ity ampendoala dia tsara ny milaza amintsika mpijery fa dia manambahiny ny fandarana mahery amin'izao alina izao dia ry zareo avy eo amin'ny fédérationna malagasy ny taranja baolina lavalava izay ny filohan'ny fédérationna Andriamatoa Marcel Koto Malalamo no ivahiny atao anatin'ny fandarana amin'ity ariva ity. Fa milohan'izay aloha dia iresaka ny tolon'ny baolina kitra isika anaramboninahitra voalohany no azon'ny ekipan'ny Tana Formation anaramboninahitra iraisam-pirenena io rehefa nandrobaka ny amboara ho an'ny tompon-daka aty amin'ny ranomasimbe indianina nandresy 4-0 ny ekipan'ny Seychelles tamin'ny titolakandro ity tetsy Mahamasina. Amboara voalohany azon'ny Tana Formation no nobatainy tolakandro io tetsy mikianjan'ny Mahamasina. Mbola lavin'izy ireo tamin'ny isa 4-0 indray mantsy ny ekipan'ny Côte FC avy any Seychelles nandritra ny lalao famaranana miverina amin'ny fiadina ny amboara ho an'ny ekipa tompon-daka aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indianina. Marina fa efa nivoaka ho mpandresy tamin'isa 2 ny solitena malagasy tamin'ny lalao mandroso natao tany Seychelles ny sabotsy 5-20 ny volana May lasa teo. Irija no nanokatra ny isa teo amin'ny minitra fa 12 tamin'ny alalan'ny daka avy any amin'ny 20 metatra. Telo minitra taorian'izay dia mbola napiditra baolina faharoa i Bonara. Ity baolina tafiditra Bonara io izay tsy noeken'ny mpilalao-ny Côte nilaza mantsy izy ireo fa mbola tsy nihoatra ny tsipika ny baolina nodakany ty lohalara ny Tana Formation ity. Teo amin'ny fizaram-potoana faharoa dia Tozary nanao fanazarantena sisa ny malagasy satria tsy nahavita nanohitra intsony ny vahiny. Nampitrotraka izany ihany koa ny ratra nahazo ireo mpilalao malagasy roa mila ravinahitra ao amin'ny Côte dia i Patrick sy Valentin. Ity ganahy irery sisa araka izany no nanohitra ny Tana Formation nandritra ny 20 minitra. Vokatra izany dia mbola napiditra baolina fahatelo ho an'ny ekipan'iray Bonara teo amin'ny minitra fa 7-20.
tsy afa-po tamin'izay nefa ny mpilalao Frank Spiro fa mbola napiditra ny baolina fahaefatra farany tamin'ny alalan'ny loda teo amin'ny mitra fahavalo amby valopolo.